fetra tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra Mitomoera mamoa voa tsara Tsy menjera sady tsy tara mitarigetra Tsisy fetra re Tsisy fetra, tsisy fetra, tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra Mitomoera mamoa voa tsara Tsy menjera sady tsy tara mitarigetra Itaro ny valako e Tsy mandroso no alako e Velaro ny faritra an-tsakako Ampiakaro amin'ny faivako Itaro ny valako e Tsy mandroso no alako e Velaro ny faritra an-tsakako Ampiakaro amin'ny faivako Zanak'Andriamanitra zanak'Andriana Tsy mba fady anay ho an'ny fitahina Sady lokasy re maty teolojia Tsy mba fady anay mahita fitia Zanaka tsy manao tsinitsine Androany fahaenina amby roapolo ny volana May taona 2024 no hitokanana ity trano fivavahana atao hoe angara moa zany ilazana Tsangam-bato fandrenana ny fiangonana lehibe izay tsangana eto amin'ity toerana ity ka izy ity zany natao vonjy maika aloha zany amin'ilay toerana ivavahana manam-pavitan'ilay ko dia tonga eto izay ny tenany Mivady filompan'olona Fiangonana Apokalypsy eto koa ny filo régional ny Fiangonana Apokalypsy l'olona Olivier Mivady eto koa ny secrétaire général national Mivady l'olona James Sapar eto ny filohan'ny paroasy l'olona Donné et Mivady eto koa ny filohan'ny fiangonana l'olona Clément Mivady sy ny fiangonana rehetra manontolo Malaho Bevalala sy ny mpiara-miasa rehetra anaty fitsikety koa ny Pasteur Mailhol azany Ireo ka dia hiaravantsika fiangonana rehetra Malaho Bevalala na vita soa tsara ty angara ity satria dia tsara ny endriny sady voloko fotsy sy manga na ny atiny na ny ivelany ka dia tsara ny lokon'ny lanitra izany ary hita koa ny ezaka ataon'ny fiangonana satria dia mbola santionany fotsiny zao fa mbola atao zavatra lehibe loatran'izay ataontsika amena mafy dia mafy ary ny ento moa zany dia hoe Malaho Fiangonana Apokalypsy Malaho fahazavana fa ny anarany vinan'ny Pasteur vaovao any koa rehefa ivoaka dia vinan'ny fahazavana Pasteur Mailhol Fandesena vinan'ny fahazavana Pasteur Mailhol Fahazavana araka amin'ny Malaho fahazavana dia manana tombony koa tsika eto amin'ny fiangonana fahazavana satria dia atrena vahiny mazavazava endrika tsara fitokanana azy ity fa maromaro ihany zay fiangonana tokanana zay fa tsy nisy vahiny fa ny anareo tety ihany mba nisy vahiny eny ary ka dia ho tapatsika ty riban ty amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Amen. Ya, menany président régional aloha zany ato amin'ny ilany ato. Eo menako ny président ny paroisse. Eo menako ny Pasteur Mailhol. Eo menako ny président ny Fiangonana Malaho. Eo menako ny fiangonana
eo mena koa nisy national metsika koa ny vazatsika mba atao souvenir l'inauguration de cette église. Malaho Malaho éclairé, l'éclairage de Malaho. Voilà, ici, on l'a amené pour Président Fiangonana. Président Fiangonana. Ayo le président Fiangonana. Président Fiangonana blue ato kagat. Ndamanta Saint-Chris, ndamanta. Soavne. Soavne. Diz a presidente Fiangonana Bolau. Soavne. Molupka. Molupka. Nusma Vella. Nusma Vella. Aja Nusma Vella. Nusma Vella. Abujanaka. Abujanaka Nusma Vella. Nusma Vella. Abujanaka. Ela camisi. Okay. Aí são pagasar balena sarki de Ausa. Presado maga. Ah, wala sa not rokumis di sa. Sermis. Quem digo? Hita tratao amin'ny fiangonana indray tsika dia ao anatin'ny fiangonana ny ray aman-dreny pasteur no hitsodrano an'izao fiangonan'izao amin'izao fitokanan'izao manapitsika Fatenay mahita fitia Salaka tsy manao tsinitsine Leza ho ambinina fa tsy manine Andriamanitra tsy hitafena Andriamanitra tsy hitafesifesena Itaro ny valako e Tsy mandroso no halako e Velaro ny faritra njakana Antakarany faevana Itaro ny valako e Tsy mandroso no halako e Velaro ny faritra njakana Mierana ho an'ny faevana Apokalypsy Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany fanamariana ny fahadimy amby folo taona famma Malaho fahazavana. Alleluia! Telo sy roa arivo hatramin'ny valo amby folo sy roa arivo. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Indro zao nefa nametraka vato aozona, dia vato voazatoetra, vato tsara zay fehizoro, voaorona fanorenana mafy, ka tsy mba taitra zay mino. Isaia 8:19. Jangan mancara yo. Sotono zay tainao fiangonana Malaho Bevalala fa na fiarany ady Ireo ny faninjehana ny fanaratsiana rehetra ny amin'ny tsy mba nananana fiangonana vavana ankehitriny dia natao mahafatombo maso fiangonana izao. Ka nomenao ny fitahina satria nangataka izy ireo ny vavaka dia tonga ny valim-bavaka. Ary dia nahazo ny tany dia nahazo zao angara izao. Mbola hitsangana eto ny fiangonana lehibe dia lehibe. Tahinao ny vavaka tsirairay. Tahina ny fivelomana. Tahina ny fitadiavana. Tahina ny asa aman-draharaha. Tahina ny fahasalamana. Tahina ny fiainam-panahy. Manao fahavalo sy ny mpanao ratsy rehetra. Tsy anakery aminay ny asany maizy sy ny asany. Zay vavaka atao amin'ity trano ity dia ianao any an-tany. Ieloka zay ka tany efa amelan-keloka amin'ity dia amelanao any an-tany. Ary na iza hitrato fa hiantso ny anaranao dia ianao any an-tany. Ary ny fitahinao dia hirotsaka amin'izao fiangonana. Nao midera sy nihaja. Anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Si wela dia izy fiangonana ngeza be itsangana eto ary tazana ny manodidina rehetrarehetra satria dia ny ety ambany dia auto parking
fasina tombony miakatra any amboniny fiangonana za dia mampirisika atsika eto manao Bevalala ataovy fiangonana misy etazy ohatrany any Bomarina zany satria ataotsika hoe mety any amin'ny farany ambony mety hoan'ny fiangonana rehefa avy eo fa ny ety ambany mety misy école sy ny sisa collège Rasalama io ety ambany école dôle dia farany ambony grande salle azo anaovana salle de fety azo rivavahana dia mahafinaritra be dia azo mieritreritra nareo hoe tsy ho vitanay zany nareo tsy mahavita zany fa rehefa miaraka amin'ny ery dia mahavita mandrosoa re tia lozy andreo rehefa rehefa ary malaky 10 taona izao ny fiangonanay Malaho tsy matatra izay mino anao fa mitsoranompo anao indranao mametraka vatovoaza toetra vato tsara izay feizoro voaona mafoanay daodinao ny vato feizoro mba ho fandavanao anay amirapiratrany manodidina haleluya haleluya indranao mametraka vatovoaza toetra vato tsara izay feizoro voaona mafoanay taomirivotra izay namely anay nefa teranao nanohananay nampitoro sy napitrakanay ka misaotranao zay ka misaotranao zay ka misaotranao zay nametraka ny vato feizoro anay haleluya haleluya ka misaotranao zay ka misaotranao zay nametraka ny vato feizoro anay haleluya haleluya nametraka ny vato feizoro anay haleluya haleluya Somary mampilay antsika Pela Marce, Pasteur Mailhol, joyeux anniversaire. Malaho Malaho Bevalala. Fa Kristina napaka ny tanànatsika sy ny fiangonatsika dia mivoaka mpandresatra any. Amen, 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 amen. 15e anniversaire. Ça c'est pour le pasteur et sa famille. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup pour les familles de Lola, Daniel. Félicitations. Amen.
zany tonga dia oentin'ny neny iny. Tonga dia karakara Pasteur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Madagascar avec les pierres précieuses. Avec les rois et la reine du Madagascar. Androzy ny firenentsika amin'ity cadeau. Notre pays va développer à cause de cette cadeau avec les pierres précieuses. Ko amin'ny anaran'ny distrika efatra ray aman-dreny Pasteur nisorana voalohany indrindra ny tompotrano izay nikarakara tamin'ny sakafo dia Malaho Bevalala zany. Ngany mba hotahin'Andriamanitra tokoa ny fiangonana rehetra. Indrindra manasatra mba hivahako ny problema rehetra. Hirotsaka amin'ity fiangonantsika ity atao anatin'ny paroisse distrika ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra voninahitra. Diapitongolo e finoany adoreradraraka diapitongolo e finoany. Lazaro nitsodrany avy any amin'ny tompo. Ary Jehovah dia teny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny zao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitahy anao ka iarahana re Jehovah. Ampamiramiratra ny taviny aminao ne Jehovah ka mila fo aminao. Ananatra ny taviny aminao ne Jehovah ka hanome ny fiadanana. Amena. Amena. Tehaka aloha miaraka.